Zaketreo aloha ny amin'izay vaovao zay fa maro ny very asa tao anatin'ny crise lava reny teto amin'ny firenena, crise izay naharitra 5 taona manoloana io, anisan'ny fanamby apetraky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny ampitombo indray ny fananana asa eto amintsika atoato dia isy ny fivorimbe izay arahan'ny mpandraharaha, ny mpiofana arak'asa ary ny fitondrana fotoana izay amaritana ny paikady amin'ny fananana asa ary ihany koa amaritana ny paikady amin'izay famoronana asa izay eto amin'ny toerana. Ouazitsika aorina ny états généraux de l'emploi et de la formation zay atao amin'ny 28, 29 et 30 juillet ho avy zao. Io fotoana io zany dia fotoana lehibe iarahanay manao dinikasa amin'ny mpandraharaha, amin'ny mpanabe, amin'ny ny olona rehetrarehetra zay manofana an'ireo tanorantsika amin'ny asa isan-karazany. Ny fantatra aloha hatramin'izao dia misy ireo sehatra asa zay mamorona asa maromaro mba tsy lazana hoe maro be mihitsy ho an'ny tanora na koa ho an'izay efa nahazo aso taona, ka anisan'izany ny bâtiment et travaux publics, ny asa vaventy, ny grande mine, ny activité connexe, ny fitrandrahana ny renan-kibony tany, eo koa ny fizahantany, ny tourisme sy ny asa manodidina ny tourisme, ny hôtellerie, ny restauration, eo ny nouvelle technologie de l'information et de la communication, ary eo indrindrandrindra ny fambolena sy ny asa manodidina ny fiompiana, ny fitrandrahana ny ala. Ka mahaliana ny zavatra ny asa karakarain'ny reto olona zay nanao resaka androany reto satria manentana an'ireo tanorantsika ary nampiseho fahavonona nanofana an'izy ireo maimaim-pona amin'ny nouvelle technologie de l'information et de la communication, raha ny maromarina koa momba ny métier de l'internet. Ka asa maimaim-pona moa le fiofanana ary to marobe ny tanora lina amin'izy io, ka zay eo amin'ny ministère zay miandraikitra ny fampananana asa, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia mampirisika an'izy ireo ary nampanantena fanohanana mba hizotra soamantsara ny fiofanana zay karakarain'izy.